dia miverina amin'ilay resaka gosena teo lalitra normal ihany ny ao amin'ny fiainanao. Andriamanitra mandamina an'ilay izy dia tsy ny lalitra nanjony Egyptianina no manjony fiainanao fa lalitra normal reny tonga reny. Sahoana normal reny nanineno reny na hoana filazanao azy hoe izy tena nanao ohatran'izao dadanay, nanao ohatr'izao mamanay, tena riny ihany na tena nanao ohatran'izao fiainako, tena taritiny ihany na dia lasa ohatran'izao dia simba ty dia tsy navita fianarana dia nisy namingana dia tsy tonga tany an-dafy nefa toko mba nianatra tany dia avy eo mba nahazo kariera dia makatsy makaroa. Eritreritra ao zany fa reny olona rehetrarehetra reny lalitra normal reny. Sahoana normal reny, aizina normal tonga tamin'ny enina riva mandrapatonga ny amin'ny enina maraina reny, fa tsisy aizim-pitony Egyptianina nandaitra taminao satria maninona fony ianao mbola fahavalon'Andriamanitra dia efa nampihavaniny tamin'ny sady tamin'ny alalan'i Jesosy. Amen. Rehefa tonga ny an-trano saintsainy tsara ny zavatra ny fony aho mbola fahavalo, fony aho mbola nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa misy fotoana ianao mitady anamelotena ny anatinao any amin'ny zavatra tsy vitanao, tady anamelotena ny amin'ny zavatra vitanao ihany koa, ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay efa fantatrao fa tokony ho ataonao nefa tsy nataonao, ary ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay fantatrao hoe tsy tokony ho nataonao nefa mbola nataonao ihany. Le passé ny resako fa tsy ny présent. Ny présent izay tokony ialana dia ialana, amena. Izay tokony hajanona dia hajanona. Vao tsy aelantsika nefa nyresaka an'izay hoe esory daholo reto rehetrarehetra. Fa tsy manarara ohatran'izany hoe kairos le izy Andriamanitra, kairos le izy kay. Andriamanitra manana ny fiam-potoanany, Andriamanitra manana ny fandamina, ny falahafatra izay omena antsika ankehitriny. Dia ilay hafatra izay nitenen'i Paoly tao amin'ny Romana 5 teo hoe aoka isika hifaly, aoka isika ninona. Zany hoe le fiainana tian'Andriamanitra iainantsika dia fiainam-pifaliana. Amen. Tsy fifaliana ao anatin'ny fahotana, na fifaliana ao anatin'ny tsy famendrena, na fifaliana ao anatin'ny zavatra tsy mety izay iainana, fa fifaliana kosa fanampihavanan'Andriamanitra ary tsy miankina amin'ny zavatra izay nataoko, fa ny zavatra efa vitan'Andriamanitra sady tao amin'ny fotoanany, tao amin'ny sitrapony, tao amin'ny lalany. Amen. Ozy izy Paoly amin'izay miresaka ao anatin'ilay izy. Aoko isika hifaly ozy izy. Ao amin'ilay Romana 5 aloha, dia le andiny fa 2 aloha ny voalohany. Dia ozy izy hoe tamin'ny alalan'i Jesosy koa izy nefa nahazoantsika fanatonana ny amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly na dia amin'ny fahoriana azy. Dia toezantsika le resaka ao anatin'ilay izy. Raha teo ampelantanan'Andriamanitra, jerenao tsara ilay izy zany vao tsy teraka zasy ianao, le zasy ianao resako eto dia olona nateraka indray. Amen. Tsy ny olona rehetra. So misy misambotra tsy lerany hoe amen za mihitsy. Nefa ianao mbola tsy tsapanao kory ny fahateram-baovao. Rehefa tsapanao ny fahateram-baovao dia mbola tsy ary akory isika. Dia efa teo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainantsika. Misy amintsika reto mety manana tantara hoe za nanana tantara ohatran'izao hoe nitenenin'ny dadanay hoe esory. Misy sasa tsy misy. Mety misy mitrango zany. Za manana tantara ohatran'izao hoe saika tsy velona, saika tsy nisy, saika zao, saika zao, saika zao, saika daholo fa eto ianao aloha dia zay zava-dehibe. Misy tantara. Androany zany ny tompo efa nisy fotoana ihany ty afatra ty somary niakatra nandeha tany amin'ny tsy haiko taona vitsivitsy lasa tany. Fa androany ny tompo tena te hitsabo ny fotsika sy mety ho areti-potsika sy ary zavatra passé atsika aloha voalohany indrindra. Amen. Zay nataon'olona anao tany amin'ny passé tany, na olona izy io na olona izy. Mety mbola misy ratra kely any any anaty any, mety mbola misy souvenir kely any manindrona any anaty any. Fa androany Andriamanitra te hamafa an'izany zavatra zany ary te hilaza amintsika hoe mbola tsy ary akory isika. Dia efa teo ampelantanan'ny tantara rehetrarehetra.
eo anatria le olona be dehibe izay mpanohatra an' Jesosy, zay amono an' Jesosy, zay andefina azy, zay anombo azy eo amin'ny hazo fijaliana. Tena nanapa-kevitra izy tao anatin'izany hoe za tsy mandaha an'ity lalana ity, fa ny kapoaka zay omeny raiko aty tsy maintsy hosotroky. Le olona izay fahavaloko fa ho converti, ho ateraky indray andray ny asa-pamonjeko, de mbola eto anatriako ankehitriny, mbola fahavaloko izy amin'izao fotoan'izao. Fa noho ny amin'ny fanatitra izay ho ataoko, noho ny amin'ny fanoloranaina izay ho ataoko, de lasa ho ampahavanina amiko ireo olona ireo, ary lasa avako ireo olona ireo, lasa ho iray amiko ireo olona ireo. Zasenao mbola tsy ary, mbola tsy nisy kory tao anatin'ny tantara, mbola tsy nananao na ratsy na ny tsara. Matsiaro an'izay teny zay mihitsy ako makasika ny Esau sy Jakoba, mbola tsy nananao ny ratsy na ny tsara. De fa ozy Andriamanitra sady milaza Jakoba ny tiako fa Esau no alako. Mbola tsy nananao ny ratsy na ny tsara sasenao, de fa nampihavanina sady amin'Andriamanitra. Ka io tantara-piainantsika rehetra io raha lasianabavy, na iza na ninona anao, na iza na ninona anao, na iza na nisy ratsy aminao, na iza na nisy tsara anao, de koa mantsy indraindray adino hoe ny tsara de ianona no de raitsika sy ianona no ankalazaitsika. Za zao tamin'ny zako mbola kely de tsy niara niaina tamin'ny dadanay, efa tsy haiko 20 taona mahery azy vao nandefa fasangara ny mesazy. Izy ary ty mandefa mesazy ty oa tsy fantatro mihitsy veriko ankizy manany ihany, ka izy ny avany. Fa niara niaina tamiko nandritry ny vanim-potoana rehetra tao anatin'ny fiainako, manam-patonga araka amin'ny 20 taona teo, de misy dadatoanay izay efa maty izy, de izy miasure izy nipetraka teo amin'ny toerany dada zany tamin'izany fotoana zany, de akaiky be zay mianaka. De fomba fijeriko hoe io ny tena ohatran'izao, de io tena olona hafa, de io tena zao, io tena zao. Fa ny olona nanisy soa rehetrarehetra sy ny olona nanao ratsy, reny rehetrarehetra ireny Andriamanitra mamela an'ireny zavatra ireny ho tanteraka araka ny sitrapo. Ka tsy ny olona ny ratsy anisy ratsy atsika, ary tsy ny olona ny tsara anisy soa atsika, fa Andriamanitra mamela ny zavatra rehetra iara-mandeha, iara-mandroso, araka ilay resakitsika teo, le lalitra normal rehetra de miseho daholo anatin'ny fiainantsika, ary ny sahona normal rehetra de miaraka daholo maneno amin'ny fotoanany sy amin'izay fandaminan'Andriamanitra anazy ao anatin'ny fiainantsika. De zao amin'izay ozy izy le tenin'Andriamanitra, raha tahaka zany io fiainantsika io, ny fiainako zasenao zany ao amin'Andriamanitra, de zao raha tahaka izany le fiainantsika, mila azontsika tsara zany hoe manino Paul miresaka hoe mifalia, fa tsy tenitenena fotsiny hoe mifalia, voasoratra hoe mifalia. Tsy mifaly ianao satria voasoratra, amenna. Fa mila mifaly ianao satria tsapanao hoe tokony ho faly ianao, amenna. Fa raha tsy zany fihetsaram-belatsila izy voasoratra hoe mifalia mandrakariva ao mitompo hoy izao ndray mifalia, de na efa montomonto ary de hoe zay ozy sotra masiny endao akato hoe tsy mateza zany zavatra zany. Fa azavain'ny Paul le izy hoe mifalia amin'izay, mifalia amin'izay. Inona ny antony ifaliana amin'izay? Satria le fiainantsika kay raha lasianabavy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany de efa eo am-pelatanan'Andriamanitra avokoa. Tsika atao amin'ny kronos mandalo zavatra be dehibe, azonao le izy mandalo problème ianao atao amin'ny kronos, zay le tantarainy teo. Mandalo fahoriny ianao ao amin'ny kronos, mandalo ady ianao ao amin'ny kronos, mandalo fanenjehana ianao, mandalo aretina ianao, mandalo problème ianao, mandalo zay tokony ho lalovana rehetrarehetra normal ianao, mandalo zay tokony ho lalovana rehetra normal ianao. Zay na tonga Petera laza mihitsy hoe azagaga ry rahalany amin'ny fizahan-toetra izay mety manjo anareo. Fa reny rehetrarehetra reny normal daholo reny, normal. Misy manenjika ianao normal, misy problème ianao normal, misy mila kisy ianao normal, misy mila vanina ianao, misy migafy ianao normal reny atao amin'ny kronos.
atao amin'ny fiainanao, atao amin'le maha-olombelona anao, normal ireny zavatra izay. Fa ny vaovao tsara izay tokony ifaliana, zay le hoe mifalia, intelo ny verina le mifalia, fa maninona ny tokony ifaly, satria na dia mikorotana ary ao amin'ny kronosy, ao amin'ny kairosy, hozy izy Jesosy miresaka, efa vita ny zavatra rehetra. Hozy izy Paul manambara ny boky Romanina any hoe, tsika hozy izy niaraka natsangana taminy, dia niaraka napetraka taminy ao an-danitra. Sasenao zany mandehandeha eto amin'ity zao tontolo zao ity. Sasenao miatrika fakapanahy eto amin'izao tontolo zao. Sasenao mandalo problema, ohatra ny probleman'olombelona rehetrarehetra ihany. Fa inona ny zavatra mitranga ny fiainantsika efa vita eto amin'izao tontolo zao. Efa vita. Tanao ohatra n'ireny olona manao film reny. Ny olona rehefa manao film, tsisy hoe misy manenjika izy. Dia ikorotana izy ao anatin'ilay film sao dia vonoiny io eo. Tsy azo vonoina zany ny rôle. Tsy azo atao ninona ny rôle. Rehefa mandeha io film io, le rôle io, le olona izay maninona moa izy ity, tompon'le rôle principal zany. Ohatra misy zavatra be dia be manjo azy. Ohatra mitady ho vonoiny fahavalo zany izy. Ohatra ny tsambikiny izy dia ianao mijery an'ilay film mata ohatra hoe sao dia latsaka eo anelanelan'ireo tafitrano anankiroa reo io olona io. Fa ny script efa tafapetraka. Le taratasy efa tafapetraka hoe mandalo zavatra be dia be io olona io. Fa ny farany io tsy maintsy velona foana. Afa-tsy ho an'ny olona izay efa nahita film talohany, zany atao hoe Alain Delon zany. Zany Alain Delon zany isaky mandeha film fantatra ao faty indray ity zao mandrapatapitra io film io. Fa ny normal amin'ny film tsy maty ny rôle. Fa hatramin'ny farany izy efa totonan'ny briky enjeran'ny trano ary ny sasany mody manao cinéma fotsiny efa potsipotsirina be ny tratrany ao. Tao bosabosy. Dia ohatrany hoe tsisy fofonaina tsony tampotampoka teo amin'ny fomba tsy fantatra. Tsangana vaniga iny. Dia ohatran'izay ihany koa ny tontolontsika raha lasy anabavy. Zay mahatonga ny Paul tsy matahotra. Zay mahatonga ny Paul afaka mifaly ao anatin'ny fahoriana. Ary afaka manana fanantenana ny voninahitra. Satria izay mandalo amin'ny fiainany eto amin'izao tontolo izao dia tsisy dikany avokoa, efa vita. Satria tsika tsy mino an'izany zavatra izany fa ohatrany hoe lava loatra koa le film angambany. Ny mantsy rehefa film mifoy dia tsy ohatrany hoe film. Fa rehefa lava le film, arakaraka malava le film sy malava le action vao mainka ianao metafiditra ao anatin'ilay metafiditra ao anatin'ilay izy. Ohatra ho fonao ny janona melohan'ny endry zareo manao an'ilay zavatra. Manaraka an'ilay izy eo. Wai, io misy olona io ambadika io. Misy miresaka amin'ny cinéma ohatran'izany. Nefa le script efa tafapetraka hoe zao ny fandehany io. Dia tsisy ninina manjo anareo. Ozy izy amin'ny fomba fitenin'Andriamanitra. Tsisy ninina, tsisy fakapana manjo anareo. Afa-tsy izay zakan'olombelona. Fa ny fakapana rehetra sy ny fizahanttoetra rehetra manokatra lalana ho anareo Andriamanitra fa anareo mivoaka. Amin'ity androandroany ity te hizara aminao afa na dia mbola mafy ara zavatra iainanao ankehitriny. Dia efa mpandresy sahady ianao amin'ny tontolon'Andriamanitra. Zavatra mandalo fotsiny io. Zany resana rehefa misy zavatra mitranga ao anatin'ny fiainanao mandalo fotsiny io e. Mandalo io e. Mandalo ny aretina, mandalo ary na maty ary amin'ny aretina, tsy olona zany ny fandresena efa vita ao amin'ny tontolon'Andriamanitra. Zany inginy atao hoe finoana e. Raha tsy mino an'izany tsika zavapoana ny vavahantsika. Azonao ve zany? Raha mbola ny tamaso ihany no inonao, sy antenainao, sy itokisanao, zavapoana io fivavahanao io. Fa mitovy amin'ny olombelona rehetra ihany ianao, hiaran'izao zavatra rehetra zao. Hiaraka hitomany amin'izao tontolo zao, hiaraka alahelo, hiaraka ho diso fanantenana, hiaraka metraka fanontaniana ao an-tsaina hoe ahoana ary ny efaran'izao fiainako zao. Mijery vitina voatabia dia atsoatsy ngamba dia tsy ho fihinana tsony tony zavatra tony. Ny henan-kisoa moa zany efa ela tsy noho ny amin'ny biby fadinana azy. Fa noho ny amin'ilay paosy sahirana dia efa ela tsy niditra tao ambilany. Tsy noho ny amin'ny mabiby fadinana azy hoa. Vadika Israely tsy fidiny. Tsy safidy fa zay ny zava-misy aloha.
dia inony zavatra jeren'ny maso jere tsara tsika olombelona fa morandaira ny be loatra isika ny zavatra jeren'ny masotsika ny zavatra iainantsika ato amin'ilay hita maso ny zavatra iainantsika ato amin'ity nofotsika ity fa raha vao mbola mijanona atao anatin'ny nofotsika isika ny fisainantsika sy ny fotsika dia lasa tsy misy an'izay fifaliana izay ao anatao fotsika nefa tadio tsara fa raha vao tsy faly ianao tsy mahavokatra zany sa tsy mara zany tange manandrana mivavaka nefa tsy faly tsy vitanao zany ivavaka eo tsy ao mihitsy ny lohanao fa tsy maintsy faly ianao aloha dia nio zay zavatra teneniko zay tsy maintsy faly ianao zay ianao vao mahavokatra miaza mandefitra amin'ny zavatra rehetra ianao tezitezitra iny andramo no sosotsosotra iny dia andefitra ny aminao na dia sosotra tsy vitanao zany fa rehefa faly ny fonao dia tsy mampaninina anao tsy maninina tsy olan'izany la ho any fotsiny fahitantsika ao manaraka zay ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra mitondra ary manazava amintsika ny fandehan-draharaha Andriamanitra zany mandrafitra an'io mitondra nyity zao tontolo zao ty izy tsy taitra mihitsy ao an-danitra ao ny olona efa mikorotana hitanao ohatra mitovy amin'ilay zaka Lazarosy maty Lazarosy maty ao amin'ny Kronosy Jesosy mitoetra ao amin'ny Kairos tsy taitra mihitsy izy maty le sakaizanao efa asiana tsindrom-peo zao hoe le sakaizanao nge maty so dia tsy azony Jesosy ny resaka mantsy fa so dia verina fa le Lazarosy fa nasiana tsindrom-peo mihitsy hoe Lazarosy sakaizanao marary tongava re anasitra anazy fa ilay Jesosy Kristy tsy taitra mihitsy miaino an'izany zavatra zany enony tsara hoe sakaiza dia enony tsara mihitsy ny hoe Lazarosy ny anarany fa zao mbola hijanony eto ihany mandeha ny atoandro mbola mijanona ihany ny apitso mbola mijanona ihany mbola mijanona ozy izy ny mpianatra hoe fa ahoana ary le resaka tena misy tsy azoko mihitsy amin'ity Jesosy ity efa hoe le sakaizany maty mbola tsy mihetsika ihany fa mbola mijanona eo le mijanona eo amin'io tsy manao ninina akory izy nga manao ninina miala sasatra ny ataony eo alefa sondray sakafo tsy hoe alao aloha ifadianina ivavaka mandritry ny 3 andro dia ho hitanareo voninahitr'Andriamanitra fa mipetraka izy miala sasatra izy satria izy ao amin'ilay tontolon'Andriamanitra tontolo mahafantatra ny zavatra rehetra tontolo mahafantatra fa efa vita ny tantara efa mitsanga ny Lazarosy atao amin'ny Kronosy atao amin'ny Tamaso mbola mikorotana ny zavatra rehetra marary Lazarosy miratsy ny fahasalamany Marta sy Maria efa hitany ao anatin'ny tontolony ao fa efa mety izy fanantenana efa me malahelo efa me mifametra-panontaniana izy mirahavavy hoe fa ahoana iny Jesosy iny tsy azoko mihitsy izy iny so dia mba natsona mihitsy ny anga maniraka hoe efa niteneninareo mazava tsara venjeny teny tena nalazaina mihitsy ozy niraka hoe marary sakaizanao fa ahoana ry izy mbola tsy tonga mety efa alay-panahy izy rovavy entao andefa hiraka vaovao indray ilaza aminy gravy aneny manjoan'ny Lazarosy gravy eny meratsy eny toe-pahasalamany raha lasany abavy zay manjoantsika ao anatin'ny nofotsika dia tsy azo amaritana ny zavatra zay ataon'Andriamanitra ao amin'ny tontolony ianao mahita fa tsy manao ninina izy ary tena zay mihitsy izy nga manao ninina izy tsy taitra zany mihitsy ao amin'le tontolo aran'ovy izy tsy manao ninina zany matory izy mipetrapetraka ianao tsy mahita mihitsy ao anatin'le tantara hoe mbola namoky olona 5,000 hafa indray izy aloha mandrapa na mbola sahirana kely izy tarianany tsisy ninona nataony tao fa mijanona fotsiny izy eo amin'ilay resaka divay efa fatany izay tokony ho ataony fa miandro fotsiny izy amin'ny zavatra rehetra efa fatany daholo tahaka an'izay ihany koa io fiainako zasenao io io zavatra mampikorotana antsika io io zavatra hitadiavantsika vonjy io io zavatra hitadiavantsika vahaolana amin'ny lafiny rehetra io noho tsy fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra sy tsy fitoerantsika eo amin'izay sitrapon'Andriamanitra izay maro amintsika lasa manao tao foana lasa mitady vahaolana any amin'izay tsy tokony hamahana olana tsy manontany ny tompontsony fa may daholo may ambondrina may hatramin'ny totobato dia lasa tonga dia mandeha any fotsiny enina ny vahaolana fa tapitra ny asa ny ankizy hiditra hianatra
tsisy velomana andao indrambola ariananina andao anao ferana zao misy olona mipropose zavatra tonga dia lasa miroboka fotsiny tonga dia amenina mihitsy afo zany le solution miracle avy amin'i Jesosy zany ny fiainantsika olombelona rehefa tsy mijerytsika fa tsy nita maso rehefa tsy mahafantatra tsika ny planin'Andriamanitra fa ny planin'Andriamanitra efa vita daholo io tantaram-piainantsika rehetra io ary ny planin'Andriamanitra tsy tiany intsony zasenao anà zany ny dikan'iny teny iny aza manà efa fantatra hatramin'ny fiafaran'ny fiainanao io ianao no miteny ianao amin'ny voadimy amby 70 taona say tsika vao faty Andriamanitra mahita hoe any 70 taona no any fa tsisy faty zany zao vao higadra fa Andriamanitra mahita mbola tsy zao ka mbola afaka fotoana ohatran'izao tsika ary mbola ho ariananako fa zao mandrapatonga zay fotoana izay le fahafatesana io zany resako mbola iteny an'izay indroapolo kely ianao aloha zay vao toteraka tokoa le hoe zay vao tena ho faty ny afatr'Andriamanitra ho atsika amin'ity andro androany ity zasenao zanak'Andriamanitra zasenao nandray ny fahateraham-baovao miaraka amin'ny Kristy ny fiainantsika dia tsy ao amin'ny kronosy tsy ao amin'izay hita maso fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny bokin'ny Kolosiana fa efa maty ianareo toko 3 izy milaza an'izay ary fiainanareo dia miafina miara-miafina ao amin'ny Kristy Jesosy ao amin'Andriamanitra ny vaovao zany ao anatin'ilay izy dia zao le kronosy izay iainan'ny olombelona rehetrarehetra tsika rehetra miara-miainao daholo tahaka an'izao tontolo zao fa isika ny fiainantsika dia miara-miafina ao amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ny fiainanao dia miafina ao amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ary aiza misy an'i Kristy Jesosy ao amin'ilay fotoanan'Andriamanitra raha kely le afatra fa ohatry ny azo ihany ao amin'ny fotoanan'Andriamanitra ao amin'le efa tanteraka ny zavatra rehetra ao amin'le efa vita ny zavatra rehetra efa vita ny fandresena efa miala sasatra isika zany engeny dikan'izany teny zany efa miala sasatra sady ny vatanao mbola mihetsiketsika be fa mifanahinao efa miaraka amin'ny Kristy Jesosy efa miala sasatra zavela itsony zao tontolo zao amesatra anao zay mahatonga ny Paoly faly amin'ny fanenjehana faly amin'ny fahoriana faly amin'ny fizahan-toetra tsy mampaninona anay ireny mbola tonga ny ohatran'izao ihany koa ny atsy mbola misy ralasantoko saika nahita lozy zay tamin'izany fa tsy mampaninona anay ireny satria maninona fiainanay ao amin'ny Kristy ka ny vatanay miatrika zavatra miatrika asa mafy ianao rapitso mety misy marary fa zao ny fanahintsika tsy ao anatin'izany marary ty vatany ty fa fanahintsika ao amin'Andriamanitra ny fifaliantsika tsy ao amin'ny vatany fa fifaliantsika ao amin'ny Kristy ny fanantenantsika tsy ao amin'ny vatany ka hoe anasitran'Andriamanitra sa tsy anasitrana fa ny fanantenantsika dia ozy izy lay teny teo ao amin'ny voninahitra fanantenanany amin'ny voninahitra aokitsika hivaliny amin'ny fanantenanany amin'ny voninahitra fa raha votsy ohatr'izay ny fandeha ny fiainantsika fa hiankin-doha amin'ny zavatra hita maso dia faly ianao rehefa faly ny olona dia malahelo ianao rehefa malahelo ny olona rehefa mahazo valim-bavaka ianao dia mijoro vavolombelona fa rehefa tsy mahazo valim-bavaka ianao tsy hitanao zay hijoroana vavolombelona tsy fantatra hoe inona sara zao ohatran'izao fiainako dia tsy fantatra aloha fa dia zao tsy haitsony le araka le nyteneniko teo miankina amin'ny vidin'ny voatabia miankina amin'ny vidin'ny karoty miankina amin'ny vidy mpiainana vidina menaka sy sisa dia baikioniny momba anao rehetrarehetra dia very-hevitra ianao dia lasa mamoy fo ianao dia tsy fantatra ohatsony andeha ho aiza ary ty fiainako ty dia andeha ho aiza ary reto zanako reto dia raha zao sanatria misy an'izao tsy mbola mitranga le izy fa le saina efa voamosafiny zao tontolo zao raha sanatria moa zany mbola misy mangalatra indray reto fananana kely reto ahoana raha sanatria moa zao roasin'ny tompotrano dia andeha ho aiza re mbola tsy mandroaka le tompotrano amin'io fa mbola menazy fotsiny fa efa baikion'le saina sahady dia tsy afaky ny faly
nefa tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra ho aso anao fa sitrapon'Andriamanitra ho aso anao miaina fifaliana. Tsy afaka ny aina fifaliana ianao raha vao mbola velona fotsiny ao amin'ny nofinao sy ao amin'ny maha-olombelona anao. Fa afaka ny aina fifaliana ianao rehefa hitan'ny fanahinao fa Andriamanitra no mifehy ny zavatra rehetra. Na aran-tasiny lanitra izy tsisy endrika sady foana fa izy no mifehy ny zavatra rehetra, tsy mataitra azy akory zany. Le zavatra no foroniny tsisy endrika sady foana fa tsy taitra izy. Satria maninona efa vitany tantara, efa hitany sady hoe tsara indrindra zany zavatra zany. Ato zany mbola mikorotana fa izy efa mahita hoe tsara indrindra. Ay zany tsara indrindra zany any amin'ny farany ka roviny zany farany zany tsy haiko. Mety afaka ray tapitrisa taona angamba. Hitako eo ihany ny fomba anaovako azy. Dia ohatran'izay ihany koa io fiainantsika io. Ianao mahita mikorotana ny fiainako. Fa Andriamanitra mahita hoe efa tsara io ka tsy mitovy izany masontsika izany. Fa dia mila solomaso ary ianao. Sao dia tsy hitanao ary ilay zavatra manjo ahy. Sao dia tsy hitanao reto olona manaratsy ahy reto. Sao dia tsy hitanao ilay tsy fahampiana. Za te angamba raha mandalo analizy ny vatako. Hita daholo ny carence rehetra, tsy ampy an'izao, tsy ampy an'izao, tsy ampy an'izao, tsy ampy an'izao. Ozy ny dokotera magaga mbola mavelona anao. Raha reto tsy fahampiana reto tokony tsy hitsangana intsony io vatanao io. Fa mahavariana fa ahoana ianao no mbola velona. Fa ahoana ianao no mbola miaina. Nefa izao no manjo anao. Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra izay mitranga ao anatin'ny fiainantsika fa izy tsy taitra mitovy amin'i Jesosy teo. Hitan'ny aretin'ny Lazarosy fa izy tsy taitra. Rehefa tsy mamaly vavakao Andriamanitra, inona ny dika izay? Aza taitra. Aza taitra. Eo amin'ny tamasonao io tsy mandeha amin'ny laoniny. Fa Andriamanitra fony mbola tsy mandeha amin'ny laoniny akoa ary fiainanao, efa nataony havany sahady ianao. Ka izy ny andro fiainanao ilamina tsara. Ka aloha ihany na hety tsara dia izay vao ataoko havana. Izay vao hotiaviko. Izay vao ataoko sakaiza. Jodasy ary mbola nataony sakaiza ihany. Dia mbola niteneniny hoe ry sakaiza. Izay ataonao dia atao faingana. Nefa efa hita zao fa hamono azy. Efa hita zao fa mpangalabola. Mbola ampidiriny ihany io atao. Omenan'izy tompo le vola meon Jodasy. Izy atao mpiambina azy. Dia tahaka izany fiainantsika io raha lasanam-pavitsisy ninona atahorako sasenao. Na inona mitranga androany. Na inona miseho rapitso. Satria maninona ao amin'ny tontolon'Andriamanitra izay efa hiainantsika ihany koa. Hiaina ny fanahintsika ihany koa. Dia efa vita ny zavatra rehetra. Efa vita. Dia tahaka izay ihany koa ilay lasa rehetrarehetra. Tsisy mampalahelo zany. Tsisy mampalahelo. Tany amin'ny fotoana lasa tany. Mahavariana foana indraindray zavatra omen'ny tompo hafa nisy namako izay tany amin'ny mbola vao converti kelikely ah. Dia ozy izy le namako ny resaka hoe pauvre petit touffe tamin'izany. Foatra ny taitra zay ny ampopoko maninona tsara hoe za sady tsy pauvre. Le volany posy amin'ny roanjato. Za sady tsy pauvre no tsy petit. Ako fantatrao zay manomboka androany. Za sady tsy pauvre no tsy petit. Le zavatra hiainanao zao tena mety mahapetit anao. Le akanjonao ary mety efa tababolana tsy hosolo. Fa zao no mila fantatrao zavatra mandalo zany. Tsy io zavatra mandalo io ny amarana hoe iza isika. Fa zava-bitan'i Jesosy Kristy ho atsika. Ianao mety tsy mananinninina. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra aminao hoe be voninahitra ianao sady tiako hoe. Inona ny déclaration hafa tediavinao mihoatra noho izany. Déclaration an'ny filoham-pirenena ve ho asandratro ho azo chevalier de l'ordre national ianao. Ray hoe ntianao. Sa ny filazan'Andriamanitra fa ianao dia be voninahitra sady tiako. Nefa ianao eo amin'ny tamaso ny akanjonao tena vorokitsay. Ny tongotrao ary mety mbola misy mivovo. Misy totô mivovo any ambany any. Tsy famporisihana mihitsy zany avelao izy ivovo na navidy alamo. Fa tsy ireny mamaritra atsika. Fa zava-bitan'ny Kristiana ho atsika.
ary tsy reny antom-pifaliantsika azonao tsika tsy faly satria miakanjo ratsy aloaloha azava le resaka so de hoe hivavaka de faly a Jesosy ny am'izao vary tsisy ininy zao tsy izany le izy tsy le zava-manjoanao nge ny mafaly azonareo le izy lasa me tsara vela tsy enao raha vo zay ny antony fifalianao tsy mariny zany hoe ny mampifaly ah mihitsy ny ty vary tsisy ininy ty aza manamboatra fifaliana ny am'izany aza manamboatra fifaliana hoe zara ary velonaina misaotra an'Andriamanitra fa velonaina zay ny any ataoko antom-pifaliana tsy zay ny antom-pifaliantsika tsy zany ny antom-pifaliantsika fa la isika nampirais-piainana tamin'Andriamanitra ny antom-pifaliantsika zavatra marina ny mahafaly atsika amena fa tsy zavatra tsy marina ny ambomboarina hifaliany hoe any ary zao misy mitsindroka fako aloha za mba hifaly amin'ity vary ty faly ianao vetivetiny amin'io fa fifaliany zao tontolo zao ambomboarina zao tontolo zao koa mahay manao ohatrany ianao zany fa zao tontolo zao tsy mahay mifaly ny amin'ny zava-bitan'Andriamanitra ao anatin'ny fony fa za mahay mifaly ny amin'ny zava-bitan'Andriamanitra ao anatin'ny foko ny amin'ny zavatra zay andovako ny zavatra zay olovaiko rahatry zay ary zay ny antony fifaliako zay ny antony iravoravoko zay ny antony fanantenana ny anatiko any zay ny antony tsy makivy ah fa nazao ry zavatra mandalo amiko zavatra mandalo fotsiny io na manambola na tsy manambola mandalo fotsiny io rehefa manambola ihany koa tsy io ny antony tena hifaliana inge mandalo hoe pelatananao io androany tsy hay io rapitso so ravakapitso fa raha tsy ao amin'ny Kristy ny fona sy ny sainao zay fanambarako zay de fa tonga anao maloko andre ohatrany ianao koa raha ngatena mba faly ve ny olona de lasa sombainao ndray soparanao ndray tsy hay ny rapitso so ravakapitso fa ianao raha ao amin'ny Kristy Jesosy afaka miteny mihitsy ianao hoe manambola zao fa na manana an'io na tsy manana an'io tsy maninona zany za zanak'Andriamanitra za miara-miaina amin'ny Kristy Jesosy za manana fifaliana tsy io ny solika tsy io ny loharan'ny-pifaliako fa ny loharan'ny-pifaliako teo amin'ny Kristy irery ihany zay le ao amin'ny tontolo tsy talany raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto